Lioka toko fahasivy. Jesosy naniraka ireo mpianatra 12 lahy. Lioka toko fahasivy 12 ka hatramin'ny fahaenina. Ary Jesosy niantsony 12 lahy ankeo aminy, ka nanome azy hery sy fahefana moka ny deminy rehetra sy hahasitrana aretina. Ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Ary hoy izy taminy, aza mitondra zavatra ho amin'ny alehanareo, na tehina, na kitapim-batsy, na mofo, na vola, ary aza misy mitondra akanjo 2. Ary izay trano hidiranareo dia ao no hitoero, ary avy ao indray no hialao. Ary izay tsy mampandroso anareo, raha miala amin'izany tanàna izany ianareo, dia ahitsano ny vovoka ho afaka amin'ny tongotrareo ho vavolombelona miampangazy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety vohitra, nitory ny filazantsara sy nahasitrana teny tontolo eny. Nitady ahitany Jesosy i Herôda. Lioka toko fahasivy 7-5. Ary Herôda mpanapaka nandre zay rehetra natao, dia very hevitra izy noho ny filazan'ny olona. Fa hoy ny sasany, Jaona no efa nitsangana tamin'ny maty. Ary hoy ny sasany, Eli no efa niseho. Fa hoy kosa ny sasany, ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny no efa nitsangana. Fa hoy Herôda, raha Jaona, dia zaho no efa nanapaka ny lohany. Fa iza indray moa izao, izay reko fa manao zany zavatra zany? Ary izy nitady ahita azy. Fampitomboana ny mofo ho an'olona 5,000 lahy. Jaona toko fahasivy 10-17. Ary rehefa niverina ny apôstôly, dia nanambara tamin'i Jesosy izay efa nataony. Ary izy nitondra azy ka nandeha nitokana nakany amin'ny tanàna atao hoe Betsaida. Ary ny vahoaka no nahalala dia nanaraka azy. Ary izy nandray azy tsara ka nilaza taminy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay marary dia nositraniny. Ary noho efa ho hariva ny andro, dia nanatona ny 12 lahy ka nanao taminy hoe, raha vao ny vahoaka mba ankanesana eny amin'ny vohitra manodidina sy any an-tsaha handry sy hitady hanina, fa ty hatany foana sika. Fa hoy izy taminy, omenareo hanina izy. Ary hoy izy ireo, tsy manana mihoatra noho ny mofo 5 sy hazan-drano 2 zahay, raha tsy handeha hividy hanina ho an'ireo olona rehetr'ireo. Fa tokony ho 5,000 lahy izy. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, asavy mipetraka ny tokony izy ka tokony ho 50 avy. Dia nataony izany ka nampipetraka azy rehetra izy. Ary rehefa niraisin'i Jesosy ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2, dia niandrandra ny lanitra izy ka nanaovany fisaorany ireo, dia novakiny ka natony ny mpianatra harosony eny anoloan'ny vahoaka. Dia nihinana izy rehetra ka voky. Ary nangonina izay sombitsombiny sisa tsy lany ka nisy 12 harona. Nanaiky ampahabe maso i Petera fa Jesosy no Kristy. Jesosy nanambara ny hahafatesany sy ny hitsanganany amin'ny maty. Lioka toko fahasivy 19-20. Ary raha nivavaka tao mangingina Jesosy, sady teo aminy ny mpianany, dia nanontany azy izy ka nanao hoe, ataony olona ho iza moa aho? Dia namaly ireo ka nanao hoe, Jaona mpanao batisa. Nefa ny sasany kosa manao ho Eli, ary ny sasany indray manao hoe, ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny no efa nitsangana. Fa hoy izy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia namaly Petera ka nanao hoe, ny Kristin'Andriamanitra.
Ary izy ny teny mafy azy sady nandrara azy mba tsy lazalaza izany amin'olona ka nanao hoe: ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavin'ny loha-olona sy ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanora-dalàna sady ho vonoiny, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana. Mandany tena. Lioka 7:7-20. Ary hoy koa Jesosy tamin'izy rehetra: raha misy tahanaraka aoka izy handany tenany, dia hitondra ny azo fijaliany isan'andro ka hanaraka. Fa na iza no tahamonjy ny ainy, dia hahavery izany. Ary na iza no hahavery ny ainy no ny amiko, dia izy no hamonjy izany. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo tontolo izao aza kanefa very ny ainy, na maty antoka izy? Fa na iza no omenatra azy ny teniko, dia omenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny an'irainy ary ny any anjely masina. Fa lazaiko aminareo tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy niova tarehy teo an-tendrombohitra. Lioka 7:20-20. Ary rehefa tokony havalona taorian'izany teny izany, dia nitondra ny Petera sy Jona ary Jakoba izy ka niakatra tany amin'ny tendrombohitra hivavaka. Ary raha mbola nivavaka izy, dia niova ny toetra ny tarehiny, ary ny fitafiany dia tonga fotsy sady nanelatrelatra. Ary indreo nisy roalahy niresaka taminy, dia Mosesy sy Elia, izay niseho tamin'ny mboninahitra ka nilaza ny fialany izay efa hefaina ny Jerosalema. Ary efa navesatry ny tory ny mason'ny Petera sy ny namany. Nefa nahary tory ihany izy, dia nahita ny voninahitry Jesosy sy izy roalahy izay teo aminy. Ary tamin'ny nisarahan'izy roalahy taminy, dia hoy Petera tamin'ny Jesosy: Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, ary aoka izahay anao tranolay telo, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'ny Mosesy, ary ny anankiray ho an'ny Elia. Nefa tsy fantany izay nolazainy. Ary raha mbola niteny izany izy, dia nisy rahona niseho nanarina azy ireo. Ary raha niditra tao anatin'ny rahona ireo, dia raiky tahotra ny mpianatra telo lahy. Ary nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe: ity no zanako voafidiko, izy no henoy. Ary rehefa nitsahatra ny feo, dia Jesosy irery ihany no hita. Ary nangina izy ireo ka tsy nilazalaza tamin'olona na dia iray akory aza tamin'izany andro izany ny amin'izay zavatra efa hitany. Jesosy nanasitrana demoniaka iray. Lioka 7:7-7 tapany voalohany. Ary noho ny ampitsin'iny, raha nidina avy teo tendrombohitra izy ireo, dia nisy vahoaka betsaka nitsenan'i Jesosy. Ary indro nisy lehilahy anankiray avy teo amin'ny vahoaka nitaraina mafy hoe: Mpampianatra ô, masiny ianao, mamindra fo amin'ny zanako, fa zanako lahatokana izy. Ary indro misy fanahy mahazo azy, ka miantsoantso tampoka izy, ary ny fanahy mampifanitsidina ny tenany sy mampandovy azy, ary sarotra ny fialany aminy ka matorotoroovana azy. Ary nangataka tamin'ny mpianatra ao mba hamoaka izany, fa tsy afany. Ary Jesosy namalaka nanao hoe: ry taranaka sady tsy mino no efa nivadika, mandra-pahoviana no itoerako aminareo sy andeferako aminareo. Ento ty ny zanakao. Ary raha mbola nanatiny izy, dia nampindritrinjitra sy nampifanitsidina azy ny demony. Ary Jesosy niteny mafy ny fanahy maloto ka nahasitrana ny zazalahy, dia natonony tamin'ny rain'indray izy. Dia talanjona izy rehetra noho ny fiandrianan'Andriamanitra.
Jesosy nilaza fanondrony ny hahafatesany. Lioka 5, 7 tapany 2 ka hatramin'ny 5. Fa raha talanjona izy rehetra tamin'izay rehetra nataon'i Jesosy, dia hoy izy tamin'ny mpianany, ampidirinareo amin'ny sofinareo izany teny izany, fa ny zanak'olona efa tolotra eo tanan'ny olona. Nefa tsy azony mpianatra io teny io, sady nafenina azy izany mba tsy ho fantany. Ary natahotra ny tany azy ny amin'io teny io izy. Nomelohin'i Jesosy ny avinavina sy ny saina mpanavakavaka. Lioka 5, 4 ka hatramin'ny 15. Dia nisy fisainana niseho tao am-pony ny amin'izay ho lehibe ao aminy. Ary Jesosy nahalala ny fisainany fony, dia nandray zaza anankiray ka nametraka azy teo anoloany. Ary hoy izy tamin'ireo, nazovy no mandray io zaza io noho ny anarako, dia mandray ahy. Ary nazovy no mandray ahy, dia mandray izay naniraka. Fa izay kely indrindra ao aminareo rehetra, dia izy no lehibe. Ary Jaona namalika nanao hoe, Tompoko, izahay nahita anankiray namoaka demonita amin'ny anaranao, ka niraranay izy satria tsy manaraka antsika. Fa hoy Jesosy taminy, aza rarana, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo. Dia izay zany no fizarana faharoa, ny asa fanompon'i Jesosy tany Galili, Lioka 4:4 ka hatramin'ny 5:15. Fizarana fahatelo, Jesosy niakatra ho an'i Jerosalema, Lioka 5:1-15 ka hatramin'ny 7:20. Tsy nandray tsara an' Jesosy ny tany Samaria, Lioka 5:1-15 ka hatramin'ny 4:15. Ary rehefa ho tonga ny fotoana hampiakarana an' Jesosy, dia niatrika hankany Jerosalema izy. Ary nandefa iraka ialoha azy izy. Dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana hamboatra ho azy. Fa tsy nandray azy ny olona, satria nandroso tao ho an'i Jerosalema izy. Ary raha hitan'i Jakoba sy Jaona mpianany izany, dia hoy izy, Tompoko, tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevina azy? Fa izy nitodika dia niteny mafy azy. Dia nankany amin'ny vohitra hafa izy. Manaraka an' Jesosy, Lioka 5:7-15 ka hatramin'ny 12:20. Ary noho nandroso teny an-dalana izy, dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe, hanaraka anao aho, na aiza le anao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboahaolo manandavaka, ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manaraha. Fa hoy kosa izy, Tompoko, aoka aho aloha andeha handevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty handevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa, Tompoko, hanaraka anao ihany aho, fa aoka aho aloha andeha hanao velomany ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangady tarihina, ary mierika ka mendrika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra.